Nanomboka ny fafolo ny volana Jolay lasa teo no entina nisantarana ny iray volan'ny Ramadan ho an'ny mpino silamo. Ankoatran'ny vavaka ho an'ireo olona izay voafatotry ny satana sy ireo maro hafa ihany koa dia nitrotro am-bavaka ny firenena ny mpino silamo ao anatin'izao ramadany izao. Ravaka nandry manala Stefana Razafimadimby. Mbola tafiditra ao anatin'ny 10 andro voalohan'ny Ramadan isika izao ka lohahevitra lehibe amin'izany ny fandraisana ny tsodrano avy amin'Andriamanitra izay milatsaka amin'ny rehetra. Volan'ny teto 67 hectares ao mpino silamo zanaka varatra nanatanteraka fotoam-pivavahana ao Malerivo andro fahatelo ao anatin'ny volan'ny Ramadan. Miompana bebe kokoa amin'ilay olo izay namana mbola voafatopatotra ny reny karazan'ny devoly, namana izay mbola amboniny hifarafara ny fandrina ny aretina, namana ataontsika hoe izay miady rery amin'ny fiainana. Ka izany nambaran'ny baiboly koa hoe rehefa misedra zavatra ianareo dia manaova fifadian-kanina dia mangata amin'Andriamanitra fa izy no hamaly vavaka. Tsy adinina eto dia mitondra am-bavaka ho an'ny firenena malalatsika ity. Ireo mpino silamo feno taona moa no antsony alahy anao adidy vavaka sy fifadian-kanina avao mangeran-dratsika hatramin'ny fodian'ny masoandro mandritra ny 30 andro isin'ny Ramadan. Ankoatra ny fifadian-kanina dia isan'ny sedra lovan'ireo mpino silamo ihany koa ny fanasoavana ny mpiarabelona. Isan'ny mandray anjara mavitrika amin'izay fanaovana asa fanasoavan'izay moa Andriamatoa Papa Sole avy amin'ny fikambanana zanaka varatra. Nanasa ny mpiarabelona indrindrandrindra eto Antananarivo, na olona mandalo, na olona avy anatsimo, na avy anantsinianana, na avy andrefana, sambidy atsika tamin'ny sary teo dia tsy nanavahana olona mihitsy dia misakafo amin'ity toerana ity. Rehefa mifarana ny 10 andro voalohany dia miditra amin'ny 10 andro faharoa izay natokana indray kosa amin'ny famelan-keloka ary ny 10 andro farany dia natokana ho amin'ny fanafahana amin'ny elo. Mandritra ny 30 andro isin'ny Ramadan araka izany dia manoka tena amin'ny fivavahana, amin'ny fifadian-kanina sy fifadiana ireo fomba araka ny manofy mahazatra azy ny mpino silamo. Asaina ihany koa izy ireo ahifamela miainga amin'ny fiarahamonina ka hatramin'ny firenena manontolo. Ary farany asaina anao asa fanampiana ny mpiarabelona ihany koa izy ireo. Itoy hatramin'ny fahavalon'ny volana aogositra ho avy izao moa ny iray volan'ny Ramadan.